Ny nidonisy ny namany nadoboka ponja vonjimaika. Tsy fankatoavana ny fanaovana fikoanando nasionaly fa metraha-pialana no mety amin'ny mpitondra fa manao takalmiana ny vahoaka hoy ny tanora RMDM. Mpivarotra amoron-dalana niara-ny herisetra nataon'ny polisy kominaly. Miarabanao tomkilasy tongvavy tonga soa indray. Atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny NBS amin'ity alina izoma 17 Jona 2024 ity. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ety ampiandohana dia tsara no manamarika fa manambahiny isika atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia ny olona teo aloha Joseph Yolon izay avy any amin'iny faritra avaratry ny nosy indry hitondra fanazavana sy ny zava-misy marina makasika ny raharaha famodirana amponja vonjimaika anisany ny Dony izay anisany mpitarika ny tima ao Nosy be Elville. Fantatry ny maro amin'ny fanehoan-kevitra mahitsy izy amin'ny mahampanohitra azy an'izao fitondrana izao. Izy ihany koa dia anisan'ireo mahery fo mpiaro ireo madinika tratry ny tsindry azo lena no ny fangalarantany any Nosy be any. Mialohan'ny andraisantsika ny vahiny dia horantsika ary aloha ny fanadihadiana nataon'ny Asin'Andriamalala sy taizinaina makasika ity raharaha ity. Natoboka aponja vonjimaika a Nosy be Elville androany ny londoa mpitarika ny antokotima ao Nosy be Elville Ramatoa ny Nidonia. Anisan'ny nafantaran'ny olona azy ny fanoherana amin'ny vaivay izao fanjakana mijoro izao ary mahitsy fiteny mihitsy ny vehivavy rehefa maneho ny heviny. Anisan'ny nafantaran'ny olona azy tao Nosy be ihany koa ny fiarovany madinika izay tratry ny alatra tany ataon'ireo mahitahita ary ireo milaza fa mahafantatry olona ambony. No io raharaha io no anisan'ny nampidoboka aponja vonjimaika any Nidonia sy ny namany androany. Heveriny maro fa misy ifandraisany amin'ny resaka politika avy hatrany ity raharaha famonjana vonjimaika any Nidonia ity ary namoaka fanambarana avy hatrany ny distima any an-toerana izay mivaky toy izao raha fehezina. Manameloka ny fanagadrana tsaradrariny no ny tsy fitoviana hevitra na firehana nefa tokony hoady madio ny raharaham-pitsarana misy. Miantso ny tompon'andraiki mpanjakana rehetra ao Nosy be mba andinika tsara vao mandray fanapahan-kevitra ihany koa ny tima any an-toerana. Araka izany dia mangataka ny amoahana tsy misy fepetra any Nidonia sy ireo olona miaraka aminy moa ny tima ao Nosy be ary miantso ny vahoaka ho tony hatrany. Androany hariva dia fantatra fa nisy diabe nataon'ireo mpomba ny Nidonia sy ireo namany manoloana ny fonja any an-toerana. Tsy karitra amin'izao zava-misy izao fa manao ny fomba rehetra handemenany mpanohitra ny mpitondra fanjakana. Arangaranga ny fonja sy ny sazy ho an'ireo izay samy teny sy milaza ny tsirariny misy eto Madagasikara ary efa fahazaran'ny mpitondra ankehitriny i manao famonjana vonjimaika io izay manamarina ny nambaran'ny mpanohitra hatramin'izay fa fanjakana jadona tsy mahazaka demokrasia izao fanjakana Andry Rajoelina izao. Fa manoloana izay fampidirana amponja vonjimaika ny mpitarika distima Nosy be izay ny antoko tsiky Madagasikara amin'ny alalan'ny filoha-mpanorona ny antoko dia manao izao fanambarana izao. Manameloka tanteraka ny fampidirana amponja ny filohan'ny distima Nosy be sy ireo mpikambana maromaro ao anatin'ny antoko. Manohitra tanteraka ny fampiasana ny fitsarana atao fitaovana politika entina anaovana antso-jay sy raha matahotra tahaka izay efa nisy tamin'ireo toerana maro teto amin'ny firenena mahakasika ny olana aratany. Noho izany ny antoko tsiky Madagasikara manoloana izao tsangadravatra tsy rary ny atao amin'ireo mpikambana ao amin'ny antoko izao dia mankahery azy ireo ary miantso ny fitsarana tsy handray baiko politika fa hijoro hatrany tsy mitanila na mijery loko politika. Araka nefa natsidikitsika tena mpiandohana dia vahintsika amin'ity alina ity. Andriamatoa Joseph Yolon lolon'ny Madagasikara teo aloha. Miarabanao tompoko. Ya miarahaba atsika amin'ny televizion MBS miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay magnaraka ny fandahara. Araka ny rahantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo iny dia voatazona amponja vonjimaika ho malariva ny Dony. Ankoatra ny hoe mampiaro ny vahoaka madinika azy amin'ny resaka ady tany sy alatra tany nataon'ireo mahitahita sy mpanambola amin'ny faritra avaratry nosy iny. Anisan'ireo vehivavy mafana fo amin'ny resaka fanoherana ny fanjakana
i Ninidoni manao ahoana ny hevitra mety hisy fandraisany amin'izay resaka politika zay ve ny fisamborana azy? Tena misy fifandraisany mihitsy. Le politika mihitsy no tena ataondreo agnabony raha jiaby aminazy ity. Satria ny Nidonia miaro ny vahoaka madiniky, ny Nidonia miaro ny tanindrazana, de zay tsy tiandreo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana. Zay ny zava-misy ka tena ataondreo politika le raha. Na zay haizao enjehina koa fa izy koraha enjehiny de ny Nidonia moa zegny efa nisamborindreo fa tsy normal io, fa tena misy fifandraisany amin'ny politika mihitsy ity fanamborana ny Nidonia ity. Mahakasika an'izay efa maro ireo fikambanana mijoro na antoko politika manohitra sy mijoro amin'izay fisamborana ny Nidonia izay. Inona ny zava-misy any toerana amin'izao fotoana izao? Ya, araka ny telefony azoko teo dia efa miomana ireo vahoaka zay miaro tanindrazana, misy ny boka Ambanja, misy ny boka amin'ny fivondronana hafa zegny efa tonga ao Anosibe dia iaro, zany hoe agnaboaka ny Nidonia satria olo miaro tanindrazana, olo tia tanindrazana, olo miaro ny tanitsika zegny no gadraindreo, tsy ken'olo malagasy zegny. Io hitanao misy lalagna niarahanay niaro de ny hoe 2015 23 io dia lalagna niboaka tamin'ny 2015 mikasiky ny famerenana ny tany amin'ny vahoaka malagasy. Ty tanitsika ty Madagasikara de foin'Andriamanitra ho atsika fa tsy ho an'ny vazaha na ny karana na ny sinoa. Ka ny Nidonia miaro an'izay dia zay no anamborandreo azy io. Ka efa vonona ny hagnano hetsiky zany ny Anosibe anomboana ny tirara ty. Tanitsika ty, tanindrazantsika ty, iarovatsika jusqu'à farany. Zay zany ny zavatra lazaiko eto. Ny tegnako zegny aty Antananarivo dia mobiliser ny namagna jiaby, malagasy jiaby fa Madagasikara dia nitsika malagasy izy ty ty tsy raha hoeky amietsika vahiny fa nitsika raha ty. Zay. Mahakasika an'izay indrindra hoe fototry n'ity olana ity ny resaka ady tany fa ina marina tena zava-misy any Anosibe any mahakasika ity rahatany ity? Mikasika ny rahatany dia haitsika tsara fa tamin'ny période-ny colonisation na ny fanjanahantany dia nomena ny vahiny le tany. Dia rehefa nivoaka ny fahaleovan-tena dia tokony miverina amitsika malagasy ny tany. Ka io lalàna 2015 io dia tsy nekeny HCC tamin'izany fotoana tamin'ny 2015 io. Tsy haiko iza moa président ny HCC tamin'izany fa dia tsy nekeny io lalàna io. Ka zay no ny zava-misy. Nomena ny siramamy rehefa anao siramamy produit de première nécessité dia nomena ny siramamy le tany any colon mba ambolena fary anaovana le siramamy. Rehefa nikatona le orinasa tsy navita tsony satria fahity le société dia lasa ny karany ndray le tany fa tsy naverina malagasy. Ka io ny zavatra iadivanay zahay mihitsy no miady an'io ao Anosibe ao dia ny hoe famerenana ny tany amin'ny malagasy satria antsika malagasy ty tany ty fa tsy neny karana, tsy neny sinoa, tsy neny vazaha fa ny antsika malagasy. Ka izay no mahatonga ny fiadivany nini zany izy no mahasaky ohatranay koa mahasaky dia zay no hitaritany le tolona ho an'ny vahoaka malagasy ao Anosibe sy eto Madagasikara moa izany. Ka zay zany zava-misy ao. Mahakasika an'izay tolona ho ataonareo izay, ohatriny ahoana ny endrika izay dia inona ny antsoavo ataonareo manoloana ity raha ity? Ya, ny ataonay dia fidinana an-dalabe satria araka ny voalaza dia ny vahoaka no fanjakana, ny vahoaka ny tompon'ny fahefana, dia ny fidinana an-dalabe ny fanehoan-kevitra, ny vahoaka zany no zava-dehibe. Ka eto dia miantso ny malagasy rehetra hagnampy atsika, hagnampy ny Nidonia fa io
dia fiarovana tanindrazana ka miantso antsika jiaby rehefa misy ny apely atao amile fidinana an-dalabe dia tongava avy atsika jiaby malagasy eto Madagasikara na ny boka aty Antananarivo ho tongany vao maika tsara zay nivoriana teto hatramizay dia ny fanentanana ny malagasy rehetra eto Madagasikara. Tongava atsika amin'io tologna atao io fa tanindrazantsika ty arovantsika hatramin'ny farany fa ty tany manan-karena Madagasikara fa tsy hainy mpitondra ny mitondra azy ka eo dia lasa ny karany no tompony fahefana, ny karany no lasa tompony tany, ny vazaha sy ny sisa. Tany voabaiko atsika ty tsy ekena tsony zany fa ty dia mahaleo tena atsika zao dia tokony apetraka amizay ny formule zay tena azahoantsika ny fampandrosoana marina eto Madagasikara. Nary mangasitraka be dia be anao ny vahiny tato anatin'ny sampana fampalam-baovao tamin'ity alina ity. Ya, mankasitraka nareo koa nagnano le fanasana ary misaotra fa za eto dia mbola mitogno le vahoaka malagasy tia tanindrazana jiaby alohantsika agnavotro ny donia, agnavotro tanindrazana antsika ty fa mila ravoravaindro izy ty zay zany ny teny farany ka misaotra nareo nikaiky fa miantso ny vahoaka malagasy tia tanindrazana rehetra. Vatantsika hatreo ny makasika izay vaovao izay famijano amin'izay vaovaon'ny politika izay ahatrandry dia nanao fanambarana miaraka androany ireo tanora mivondrona ao anatin'ny RMDM na ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Mitaky ny hanaovana fikoanan-dom-pirenena izy ireo mialohan'ny hanatanterahana fifidianana. Ny tsy fanaiky ny mpitondra izany dia midika ho fanaovana takalonaina sy fivarotan-tandrazana ka mametram-pialana no mety aminy fa mampitondra faisana ny vahoaka malagasy hoy izy ireo. Mibaribary ny vaiakandrina fa mikorosofana ary mivarina ankady ny firenena manoloana ny gaboraraka sy ny tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra mandady ny fampandrosoana tsy mahita mangirana ny vahoaka malagasy izay lasa kilalao sy atao fitaovana fotsiny ka reberebena amin'ny fampanantenana pokaty lava zao. Tsy azo leferina intsony zava-misy hoy ny tanora RMDM izay mijoro ankehitriny manoloana izao toetra rahampirenena izao. Fitondrana tompo-toerana no misy eto fa tsy tompona ndraikitra hoy izy ireo. Miteny izahay satria faratampony amin'ny fitantanana firenena no ataon'ny mpitondra fanjakana. Mpitondra fanjakana tompo-toerana no misy eto fa tsy tompona ndraikitra ka nona ny vahoaka malagasy, mantra ny vahoaka malagasy ka izay mitsangana anay. Sahia ho tompona ndraikitra ianareo mpitondra fanjakana fa aza manilika ny andraikitrareo ka ny vahoaka malagasy no victime malava amin'ny tsy fahaiza-mitantana. Ka mijoro izahay, mitsangana izahay, hiteny, hanambara ny zavatra tsy marina eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Maro ny mpitondra ny fandima izay namela zavatra maro teto amin'ny firenena, saingy rava sy nanjavona tao anatin'ny indray ampimaso zany. Nampiakapeo ireto tanora ireto ny laza fa tomponandoko ary tompona ndraikitra amin'izao zava-misy izao ny mpitondra fanjakana. Tsy misy azo antenaina intsony raha ity fitondrana ity izay miaingo ambony kolokolo sy ny fanitsaka tsy andalana. Mitondra ny filoha ravaromanana, niditra ny tetezamita, namela zavatra betsaka ny filoha ravaromanana, goaka ny kitapobolam-panjakana tao amin'ny fitondrana tetezamita. Nitondra ny filoha era-joraram-pianina, namela zavatra betsaka tao amin'ny fitondrana. Raha mahita ny zavatra misy atao amin'ny firenena zao fotoana zao rehefa nitondro zao fitondrana zao. Ao anatin'izany zavatra rehetra zany misy mivelo rano zay irairay zao fitondrana zao betsaka ny tsy tanteraka, misy ny filazana fa famoronana orinasa tanteraka ve zany amin'izao fotoana zao, misy ireo volan'ny Covid izay tsy fantatra nalehany amin'izao fotoana zao, lany amin'ny tsy misy antony fotsiny ny vola ao anatin'ny fitondrana zao. Noho izany rehetra zany manontany tentsika hoe misy fitondrana marina ve eto amin'izao fitondrana zao. Tsy azo hitovirana mihitsy ny fikoanan-dom-pirenena hoy ny tanora RMDM. Toa tsy misy lanjany amin'ny mpitondra fanjakana nefa izany izay adikan'izy ireo ho fanaovana takalonaina sy fivarotana tandrazana. Fametraha-pialana no mety amin'ity fitondrana ity ho hiatrany ny fanambarana. Miantso ny hery velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena izy ireo hijery sy handray ny andraikitra manoloana izao raha izao. Noho tsy fakatoavana
sy tsy fakasahana son'izao fitondrana zao ny fikonan-doa nasionaly a dia manery izahay ho an'ny mpitondra mba tsy hiziriziry amin'ny heviny sy hanao diversion maro isan-karazany amin'ny fisakatsakanana ny fakatoavana an'izay fikonan-doa nasionaly zay. Fa aminay a dia eritseretinay a ho fanaovana takalon'aina ny vahoaka ny tsy fakasahana an'izay fikonan-doa nasionaly zay. Ka eto izahay manao antsoavo ho an'ny FFKM sy ny mpitondra fivavahana rehetra, manao antsoavo ny mpitandro filaminana, ny communauté internationaly, ny vahoaka malagasy ray manontolo mba samby hampiray feo a hiara hanatanteraka an'izay fikonan-doa nasionaly zay. Fa ny tsy fakatoavana an'izay a dia midika fa fivarotan-tanindrazana sy fanonovana takalon'aina ny vahoaka. Fa raha ny fitondrana tsy manao an'izay dia eritseretinay hoe ny fametsaha-pialana no mety aminy. Tsy hemotra ry tanora rehetra mivondrona ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny fanatanterana ny fikonan-doam-pirenena. Hosantarin'izy ireo amin'ny fikonan-doha iarahan'ny tanora rehetra izany izay ho atao tsy ho ela etsy Mahamasina. Izany no natao isian'ny fitoniana sy fampandrosoana maritra eto Madagasikara na izany mialoha mandritra ary aorian'ny ny fifitianana. Efa hiavaka ny fanamariana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny joroany antokontsika Madagasikara amin'ity taona ity, iseho amin'ny endriny maro samihafa izany izay anentanana ny rehetra hiara isalahy amin'ny fanatontosana izany. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Mathieu Prancy. Mankalaza ny faharoapolo taona ny joroany antokontsika amin'ity taona 2024 ity. Hiavaka ny fanamarian'izany fotoan-dehibe izany amin'ny alalan'ireo hetsika maro isan-karazany toy ny fanaovana fampisehoana fampiratiana ikasika ny tantarany antoko hatramin'ny fotoana ny foronany. Ka fanamanoana amin'izany anatin'ny fahalavorariana tanteraka dia miantso ny rehetra ifanometanana amin'ny fanangonana ireo kojakoja sy fitaovana maro samihafa nampiasain'ny antoko hatramin'izay na ihany koa oronampeo sy oronan-tsary izay afaka terina eny amin'ny QG Bel Air rihana faharoa hatramin'ny 20 jona izao. Ho anareo mpikambana eo anivon'ny antoko na olon-tsotra na olona nanohana ny antoko hatramin'izay koa ary fa tsy ao anatin'ny antoko manana nyreny sary fahatsiarovana, manana nyreny fitaovana rehetra nampiasain'ny antoko reny na tamin'ny enombohan'ny antoko mihitsy zany, na ataontsika hoe afisy zany tamin'ny fifidianana na ny oronan-tsary na oronan-peo na rakin-tsary isan-karazany izay misy any aminareo zany na fanion na logo isan-karazany reny dia angatahana tanandroy ianareo ifandrimbona aminay amin'ny fanatanterahana izay fankalazana ny faharoapolo taonan'ny antoko izay, satria aseho antsika amin'ny endrika maro izay fankalazana izay dia ilayntsika zany reny fitaovany reny mba hoentina manatanteraka an'izay fankalazana izay. Ny fandaminana dia toy izao: mialohan'ny 25 ny volana Jona zany no andraisana izay zavatra misy any aminareo any ary afaka terinareo zany ao Bel Air rihana faharoa no fanaterana azy, isy ny tompon'andraikitra mandray an'izay zay zavatra misy any aminareo. Ny ampatsahivoko fotsiny dia tsy omena ny antoko akory reny fanananareo reny na reny fahatsiarovana any aminareo reny, fa ho alaina dia ho ampiasaina amin'ny fankalazana ny faharoapolo taonan'ny antoko fotsiny dia avy eo averina aminareo tsirairay avy ihany. 20 taona lasa tokoa izay no nijoroany ny antokontsika Madagasikara izay nanjoro ny filoha Marc Ravalomanana raha nanomboka ny 3 Jolay 2024. Mijoro hatrany ny antoko fikatsana ny mahasoa ny vahoaka sy ny firenena na dia eo azy ireo sakatsakana antsojay sy raha matahora miatra amin'ny antoko tato anatin'ny taona maro lasa izay indrindra amin'izao fotoana izao. Tsy natao ampihevitra izany fa mivonona hatrany ny tim ho an'ny vahoaka malagasy, satria fantatritsika tsara ny tantara nisy teto amin'ny firenena, ny tantarany zany antokotiako Madagasikara zany tsy afaka miala amin'ny tantaran'ny firenena mihitsy ny tantaran'ny antoko, satria ny antoko dia efa nitondra ny firenena nandritra ny 7 taona ary fantatra hoe taiza ny toeran'ny firenena nandritra n'izay fitantanan'ny antokotiako Madagasikara ny firenena izay. Na teo ary ny antso-jay maro samihafa izay nahazo ny antoko dia mbola mijoro ny antokotiako Madagasikara ary ankalazany izay faharoapolo taona izay, ary izay no
tiana hovoizina koa hoe ny antoko-tiako Madagasikara dia teo foana ary miaraka amin'ny vahoaka ny antoko-tiako Madagasikara mijoro ho an'ny vahoaka malagasy hatrany ihany koa ary tsy vita ny mijoro ihany fa mbola mikatsaka nyzay mety anasoa ny vahoaka malagasy mbola vonona ny antoko hiaraka amin'ny vahoaka malagasy ary mbola vonona ny tondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy mba amin'ny fanantenana ny vahoaka zany manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Efa mitsangana ny komity fankalazana ny 20 taona ny joroany Antoko-Tsim. Eo am-panomanana ny fandaram-potoana sy ny pitsopitsony rehetra hiatrany izany izy ireo amin'izao fotoana izao izay antsona ny rehetra hifarimana sy fanometanana amin'ny fanangonana ireo fitaovana rehetra voalaza tetsy ambony izay tafiditra ao anatin'ny fanomanana hiatrany izany. Mijany amin'izay vaovaon'ny politika izay hiatrandry ny parlementaira dia nandà mari-drano ny fanomezana immunité ireo ben'ny tanàna izay nivoaka ny alatsinainy lasa teo hoy ny filohan'ny vondrona parlementaira Tsim. Mitongilana ny fomba fitondrany ireo olom-bofidy ary manabaribary izany ity tolo-dalàna ity. Tsy azo ekeny izany ho hiatran'ny fanambarany. Doaratsikary izay fanazavana izay. Mahakasika indray ny tolo-dalàna ohatra mitondra ny laharana ohatraohatra 7 araka amby 20 sy 20 dia voalohany indrindra aloha ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny tiany mpitondra atongavana sy ny mpanara-diny mpitondra raha nanolotra izany tolo-dalàna izany teny nivo ny antemera-pirenena. Ny fijerinay dia ary ny fijerin'ny vahoaka maro anisa amin'izao fotoana izao dia tsy voafehina Andriamatoa filoha intsony izany hoe toeran'ny filoham-pirenena izany dia ny fiarovana sy ny fifampiarovana ao anatin'io olony mpitondra manara-diny filoham-pirenena io nahita fa efa nanao ny zavatra tsy mety sy tsy ara-dalàna dia arovana hatrany. Eo indrindra no iverenako amin'izay le tolo-dalàna mahakasika ny fiarovana ny ben'ny tanàna izay nampidirina farany sy ny chef de région izay tiako marina eto fa nataon'ny gouverneur aloha tany am-boalohany. Tsara ho fantatry ny vahoaka fa tany am-boalohany izy io satria misy artikla vaovao zay mitondra ny ao anatin'ny 470 dia ny préfet de police, ny chef d'arrondissement administratif ary ny chef district ireny zany no hoe arovana nga ao anaty farangisosina ao anatin'io zavatra io. Dia ny lalàna vaovao zay ny lanininy zareo fa izay moa tsy anisany nampandany izany ny ety anivon'ny tiako Madagasikara satria mahita izay fa resaka fifampiarovana ao anatin'ny tsy ara-dalàna sy ao anatin'ny tsy mety zany zavatra any no iafarany. Ny tenenay azy dia hoe immunité déguisée na zo tsy azo enjehana ny saritsaromana sy nahodinkodina no tiandrareo atongavana. Asa ve taoriny reny valandresaka nataony filohan'ny atoko PSD tany amin'ny faritany mahajanga reny nanao hoe maninona no rehefa maire madinidinika aty amina commune madinika lakotsiny aty amin'ny commune madinika aty amin'ny sisiny aty dia vetivety mihitsy dia tazomina ponjavonjy maika gadraina nefa raha mahita ny fitoriana sy ny zavatra hita fa tsy mety amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ataony ben'ny tanàna Antananarivo. Dia eo no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe sao dia natao la sao dia natao entindrareo ifampiarovana indray zany zavatra any ary manahy mihitsy izay hoe zay le izy. Takina ny avis conforme na hoe alalana na hevitra mitovy avy any amin'ny ministera mpiady ny ministera ny atitany zany rehefa namoaka n'le ordre de poursuite ny procureur général ny cour d'appel zany hoe tsy maintsy tafaraka zany reo anankiroa reo ny baiko fanenjehana avy any amin'ny procureur sy ny alalana omeny ny ministera zay vo azo enjehana zany ireo olona natompona andraikitra voalaza teo aloha teo reo. Rehefa tsy manaiky izany ilay ministra ny ninona ho ataon'ny procureur eo dia tsy mandeha mihitsy lay fanenjehana midiky zany fa endrika immunité endrika zo tsy azo enjehana omena andreo olona voatanisa teo ireo tompona andraikitra voatanisa teo ireo ka izahay dia tsy anaiky an'izay zavatra tsy tokony hijanona hatreo amin'ny hoe toka fotsiny fomba fijeriny rehetra ilay tolo-dalàna momba ny toka gasy izay ny olona nina hoy ny solombavam-bahoaka voavita amin'ny anarany Antoko-Tsim fa maro ny fanodinana azo atao aminy afana mampivelatra ny maro izay ilaina amin'ny andavanandro any koa izany ka antony fitianan'izy ireo ity tolo-dalàna ity. Afitra Solondraibe sy Toky Ramarolahy. Fanondroana izao ty tolo-dalàna mikasika ny toka gasy ity no nodiniana teny anivon'ny antenimera-pirenena rehefa nolaviny teny anivon'ny antenimera-ndoolona ny 9 volana Jona 2024. Antony izay tsy mbola fantatra mazava ary tsy nahazona fanampanazavana.
Isan'ny nampandany ity tolo-dalana ity ny parlementera avy amin'ny atokotiko Madagasikara. Maro ireo zavatra azo trandrahana amin'ny alalan'ity toaka gasy ity. Afaka avadika izany vokatra izany, izany alcool gasy izany afaka avadika atao hanitra amin'ny sakafo na amin'ny zava-pisotro. Afaka atao izany avadika alcool amina resaka fitsaboana. Afaka avadika izany amina resaka hoe solitsolika. Ny tombony mety ho azo ihany koa dia mampitombo ny ari-karena, mampitombo aloha voalohany indrindra ny resaka fidiram-bola n'ireo tantsaha any fotony izay mamokatra izany. Mampidi-bola izany ho an'ny fokotany, mampidi-bola izany ho an'ny commune, mampidi-bola izany ho an'ny fanjakana fohy be, ary mampiena satria ny alcool rehetra vokarina, ny fanamboarana rehetra ny zavatra misy alcool eto toerana dia afarana ny akamarony. Ilaina ny fitrandrahana ny zavatra eo ampelantanana ka ahafahana mampivelatra ireo eny fotony sy mampandroso ireo mpisehatra, fa tsy mihonona amin'ny fanafarana foana isika. Fa eo ihany koa ny tokony fiaraha-midinika sy ny fandraisana andraikitra ireo ministera maro izay voakasika. Dia afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fireneny zany famokarana sy ny fivarotana zany toaka gasy izany, na ny atao hoe alcool gasy na ny hoe alcool namboarina tamin'ny fomba traditionnel gasy. Avy any fotony ho iateo mandalo amin'ny commune, mandalo amin'ireo ministera isan-tsokajiny izay vo afaka mitrandraka sy manamboatra ary mivarotra sy mitatitra izany ireo mpandraraha misehatra anivon'ny famokarana izany atao hoe toaka gasy izany. Fa tsy misy, tsy marina ny filazana hoe manampy ny olona na mampirisika ny olona hidoroka tsy izay mihitsy, fa ny vahiny ary jifaitsika ny vokatra vita avy any ivelany sy ny vita avy amin'ny atao hoe alcool vahiny na alcool vazaha. Maninona ny antsika ny tsoapitsika ary hita fa zavatra mety anatsara ny toe-karena, anatsara ny sosialim-bahoaka izany fa diso fihevitra mihitsy ary diso fihevitra ny ireo sasany mieritratra hoe mampidoroka tsy marina izany. Andrasana indray araka izany ny fanapa-kevitra ny avy eo anivon'ny anteny Merandolona momba ity tolo-dalàna mikasika ny toaka gasy ity. Fa misy songadina hatrany tsy fahaiza-mitantana ity fitondrana ankehitriny ity. Misy eo lany ny olana maro samihafa ny eo amin'ny lafiny politika izany, ny eo amin'ny lafiny toe-karena fa indrindra ny ara-tsosialy izay mampitondra faisana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny mpitondra nefa etsy ankilany mbola manao ny fomba rehetra hijanona ny eo amin'ny fitondrana ka mampiasa ny fahefany amin'ny tsirariny anenjehana ireo tsy mitovy hevitra aminy. Hoajantsika hatreo ny makasika ny vaovaon'ny politika fa hivadika lafim-baovao hafa kosa isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Notontosaina androany teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ny rentrée solennelle de la conférence du stage 2022 ho an'ireo mpisolo vava mbola misedra olana izy ireo ankehitriny eo amin'ny resaka arakolona satria dia misy ny toerana mbola tsy ahitana mpisolo vava mihitsy. Hafitra solondraibe Tokira Marla. Araka ny fanao isan-taona dia misy hatrany ity fankalazana ity izay tarihan'ny olafitry ny mpisolo vava, fa noho ny antony amin'ny anara-pahasalamana dia nisy ny fiatoana teo aloha etsika izay nolovaina tamin'ny rafitra frantsay. Fomba mampanao misy eto anivon'ny olafitra ny mpisolo vava hatramin'izay nisin'ny olafitra ny mpisolo vava eto Madagasikara ary hatraminy nisin'ny olafitra ny mpisolo vava tany Frantsa satria isika naka moa zany ny rafi-pitsarana frantsay dia izay no natonga ny hoe fandraisantsika n'izay fomba mampanao izay dia izay zany no antony. Etsakilany dia mbola misedra olana izy ireo amin'ny tsy fahampianisa ka maro amin'ireo fitsarana eto Madagasikara ny mbola tsy ahitana mpisolo vava. Ny eto amintsika eto Madagasikara moa zany dia tsy mbola tahaka ny any ivelany efa maro be ny hoe raharaha tsy maintsy misy mpisolo vava. Eto amintsika eto Madagasikara ny raharaha tsy maintsy misy mpisolo vava dia ny adieloko be vava, ny adieloko tsotra ihany koa rehefa toka mety ho voasazy mihoatra ny 5 taona an-tranomaizina ilay olona enjehany dia tsy maintsy misy mpisolo vava. Ny lalàna no milaza an'izay hoe tsy maintsy misy mpisolo vava, tsy hoe ilay mpisolo vava akory ny hoe andeha hiaro fa le olona voaheloko no maka mpisolo vava. Ny lalàna ihany koa milaza amin'izy ireny hoe tsy maintsy misy mpisolo vava amin'ity raharaha ity dia tonga mpisolo vava manao ny asany mitondra ny fahaizany sy ny zavatra izay ny anarany. Raha ny mpisolo vava eto Madagasikara dia raha boriborina dia eo amin'ny 1000 eo no isany. Eo amin'izay 1000 zay dia 900 eto Antananarivo dia ny ambiny zany miparitaka eran'ny Madagasikara. Mazava ho azy misy zany fitsarana eto Madagasikara mba raha tonga voalohany mbola tsy misy mihitsy mpisolo vava na dia ray aza any amin'izy ireny, na misy ihany koa ny sasany mpisolo vava ray na roa fotsiny
ny any amin'izy ireny no miasa. Tsara ny manamarika fa manohy fianarana 20 taona aorianany nahazonany mari-pahaizana bakalorea ny olona iray raha toa ka teo tonga mpisolo vava. Tsy hananany mpisolo vava fahefana mihitsy anefa ny manameloka olona iray fa ny fitsarana ihany no afaka mamoaka didy anamelohana. Miaro olona enjehana no anjara andraikitra izy ireo ho hatrany ny fanazavana. Efa andeha ofitiny Njava Andriamahefa sy Ange Rakotomalala aminao. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosary ireo teboka nisongadina. Atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Fahafahambaraka sy henatra ho an'ny firenena ireny teny sy fihetsika nataony ny solotena maritra ny banky iraisam-pirenena ho an'ny Flora Joelina sy ny mpiara-miasa amin'ireny manoloana ny fitantarany ny fahatapahan-jiro ny aina ny teo am-pidiovana. Alohan'ny amin'izany ny fanaovan-tsony ny tetikasa vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola teny Avoloha ho ny miara-manonja. Efa tsy ny vahoaka malagasy irery-intsony no mahita ny fahoriana mahazo ny malagasy fa efa nisehatra iraisam-pirenena mihitsy. Amin'izao ndray dia efa mananontanyna ny any amin'ny metekara ny viditsolika isika eto Madagasikara izay ho zava-doza ho an'ity sosialim-bahoaka efa mila tsy ho zaka ity. Izany rehetra izany dia noho ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra avokoa ho hiatrany ny miara-manonja. Io raha karaha tena mahay mitantana nareo hatrany am-piandohana tsy tokony hiakatra izany io fa zay samy tena fa tena raha mahay mitantana nareo tsy tokony ampiakarina io fa io raha miakatra ary arisato areo na 50 na arisato zao ary izy zaka io tena vao maika zany misy le atao hoe fipoahana ara-tsosialy tsy anaka an'izany tsony ny vahoaka aiza tsony ary ny enany voaka amin'izao fotoana izao jereo vao misena tsy miangatra ngely izy be lehibe ny mandeha tongotra amin'ny fotsy miangatra le izy mandeha tomobile zao efa mandeha moto mandeha moto efa mandeha bus efa mandeha ligne 11 efa mandeha tongotra ao anatin'izay tsy ny homany nareo tsy nahy nitatana nareo tao anatin'izy fa zapo-jaina le vahoaka zay zany le izy naninona mbola apetraka le fanontaniana naninona tamin'ny baril pétrole nidina be tsy nampidinina le izy fa rehefa mba niakatra kely izy de mokomoky nareo hoe ho ampiakarina io ny fampiakarana karama tsy mba nijerena ny miasa tena rina miasa tena nkeny tena betsaka ny miasa tena ny varotra ny tatsaha nahoana tsy nijerevany reny olona reny nefa izao mbola de lavinareo ampiakarina le solika. Hetsakilan'izay anefa manao ny fomba rehetra anampianambava ny mpanohitra sy ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny hatrany ny mpitondra ankehitriny. Fitsarana sy fonja no sokafana ho an'ireo izay masamijoro sy miteny manoloana ireo olana maro lafy mianjady amin'ny vahoaka ireo. Hitantsika ny any Nosy Be ankehitriny izao misy ny nidony sy ny vehivavy 3 ndray miditra-ponja noho ny tanindrazana holy retsy fa iza ny iaro an'ity tany ity fa iza natao hiaro an'ity tanyntsika ity raha misy olo mijoro sy miaro an'ity tany ity fa de zay ny mendrika azy olo kafa no maka an'le tany eto mahazo ny rariny olo tsy nitondra tany avy amin'ny tany aviany any na ray metatra kare ary eto izy manantany de ny tompony tany ity gasy zay mitsangana ave de lazana ampidirina pontsy ary vehivavy koa reny mpianakaviana am'izany fahatelo tany Toliara fandalovany ny président Marc Ravalomanana tany Toliara tamin'ny 12 décembre maître Eliso vehivavy anaovana antso-jay vonona mihitsy ary ny vadiny holy retsy firenena iny ty nefa ny vehivavy avy ato sady manao fitondratena tsy mendrika manao vava tsy voahevitra de omena grady atao madama be omena voninahitra omena toerana fa asa manao an'izany tsika. Vaovao ny trangam-piarahamonina ny iray feo ary niditra antsehatra tamin'ilay raharaha nahafatesana ny filohan'ny vondron'olona ifotony nave ho tany be parasy Akazondandy herinandro mahery-kelasa izay ny firaisan-mony-pirenena mitaky ny ampiarana ny sazy sy ny lalàna velona amin'ireo mpitrandraka ara-tsy ara-dalàna navandoza izy ireo nanao ny fanadihadiana mialy rarinombana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Raim-pianakaviana iray 70 taona antsoina hoe Henri Rakotoarisoa filohan'ny vondron'olona ifotony na ny VOI mialo no niaran'ny vono ary hita faty teo amin'ny alana Akazondandy Beparasy distrikany Moramanga tamin'ny rojona lasa teo. Vondron'olona mpitrandraka tsy manara-dalàna no fantatra fa tao ambadika ity von'olona mahatsiravina ity. Toy ny lonilony sy ny disadisa tamina antsoavo nataony ity namony an'ity mikasika ny fitrandrahana tsy ara-drariny tao amin'ny faritra ny Andreketa ny volana Septambra 2024
no niafara tamin'izao fandatsahana izao. Efa niara-ny valifaty tamin'ny fampidirana ponja azy nandritry ny 5 andro ihany koa ity filohan'ny VOA ity talohan'izao namonoana azy izao. Andro alakamisy roa jona io dia zany dia vity fanafodin'ilay zanako natongavako teny dia avy vity ilay fanafody dia mbola niodikodina teo. Dia jereko raha kotasoary efa eo dia mifampiarahaba teo izay mianaka dia za ilay sy nafarany zalahy hiakatra ety dia izay natongavako ety dia mbola miandriandry kely eto aho dia no niafaka kelikely amin'izay iny nisy olona rola nanatona anazy dia mifampiarahaba dia ozy masendra kotasoary hoe ngarainy a donao anaraka anay dia hoe oaiza dia ho any amin'ny fokotany dia meo taratasy ary hitondranareo anany dia ozy le rola hoe tsisy taratasy zany fa ndao tsy maintsy manaraka anay no dia voatapitra ny tenin'le rola le nanatona anazy voalohany teo dia iny amin'izay nisy vatandaha maromaro fa tsy voaisako aloha nisany ny sasany mitarika moa ny sasany manosika dia teo nitako farany fa dia lasa nody any niasa mivady aman-drana sy niasa ny olona tao aminay zareo le namono ireo manko fokotanana ndretsy azy ireo dia le zay zany mbo tiany raha tompoko lahary io tenena le fiarovana anareo misy mbo mahatonga anareo mifondra fokotanana kazindany fa manahirana dia noho tatyariny dia namorona ny zalahy zavatra hafa hoe nitondra gendarme 10 lahatao ny rakotasoary sambotra ny zareo dia io nahatonga no zavatra tsy nataony zareo ary io zavatra efa nomaniny zareo. Tsy hitaza-potsiny fanaraka akaiky ny raharahatra amin'ny farany ary indraindraiky ny ireo fiarahamonim-pirenena araka amin'ny fitopolo. Angoatra ny fitakiana ny arasaziana ireo nahavandoza dia mijoro ary miara-mentana amin'ny fiarovana ireo vondron'olon'ny fotony sy ireo mpiaro ny tontolo iainana ihany koa izy ireo manoloana ny toe-javatra tahaka ity seho ity. Niezaka izay zany hitondra fanampiana sy fanetanana ho an'ireny vondron'olon'ny fotony ireny indrindra ny vady aman-janaka Henri Rakotoarisoa moa zany sy ny vondron'olon'ny fotony tedavana enti-manana zany mba hahatongavana io processus io hatrany amin'ny farany. Processus anankiray dia le famonoana amin'ny vatana ny Andriamatoa Rakotoarisoa. Processus anankiray faharoa dia ny fitoriana mihitsy koa ireo olona nahavandoza zany amin'ity resaka vondron'olon'ny fotony sisy ity. Dia ny fahatelo moa zany dia ny rahana rehetrarehetra ireo zany dia ny fanoizana ny lalana amin'ny fivoahan'io lalàna fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny lakolosy fampaneny lakolosy io zany dia ho alefanay hitakinay hatramin'ny farany io fa ny tena zavatra voalohany dia ny famaizana manara-penitra ny tena fanagadrana mandrapahafaty zany an'ireo olona navandosa satria miainga amin'izay zany mitohy an'ny rehetrarehetra fa raha tsy mandray andraikitra ny fitsarana sy ny fitoram-patsakana amin'izay lafin'izay dia ho matimomoka daholo ny zavatra ho tohizanay rehetrarehetra. Olona misy 5 nandray anjara sy voaroro tamin'ny tsiraraha ity moa no efa nitolo-batana tany amin'ny manam-pahefana no nitahotra fitsaram-bahoaka. Ny fitozona lasa teo no niakatra fampanoavana ny raharaha ka ny fito tamin'izy ireo no nahiditra ponjavonjo maika. Amin'ny alatsinainy 20 volana jona izao kosa no anatanterahana ny fianonany Pitory. Manodidina izay vavaony sosialy izay hatrany sy mpivarotra amoron-dalana mamelona ankonana manodidina ny zato eo no norofy ny polisy kominaly dia tsy tsara masay io arivo io ka mpivarotra iray no nanapara ny polisy kominaly ny heriny nandritra ny savorovoro teny antoerana afitra solondrabe sy toky Ramarila. Folakandro teo dia nisy ny fifanjevona teo amin'ny mpivarotra amoron-dalana sy ny polisy kominaly. Ireo mpivarotra izay mitady kely amin'izay ho arapany kanefa anaovana tsindry hatrany. Tsy teny marary ihany no nataon'ireo polisy kominaly fa tonga hatramin'ny fikasihan-tanana ary nisy iray tamin'ireo mpivarotra mihitsy no nentin'izy ireo raha ny fanazavana. Raha ny jerenay zany amin'ny ankapobeny ty lalana mbola malalaka tena hoe mity 1m50 andanan'ny mpivavaka sy mpianatra. Raha mihoatra ny olona rehetrarehetra manodidina anay eto amin'ny paraka eto nefa mahagaga anay zany raha araka ny lova-tsofina heninay dia hoe misy olona mitorika anay fa tsy mamela anay hivarotra eto fa voafingana ny tongotry zareo rehefa andeha hivavaka na hanatitra mpianatra. Marina mahafinaritra ny mivavaka sy manatitra mpianatra kanefa le tombotsoa anay mamelona zaza madinika mba jerena ihany koa. Alef zay mandeha makery mifindry erina nefa rehefa afindry zay rehefa masakay le plasy androany maraina raha riva misy toerany le tompony le tonga ny tompo toerana makan'le izy malahelo zay municipal nentina tetỳ aminay androany anakorotana anay fa tsy androany any ny fanakorontanana fa isanandro na andritra ny herintaona zay
ka mijaly izahay arak'ilay tenin'ilay fivondronanao hoe hitenisany tsy manambady amelona ozy izy fa zay tsy maintsy manao ny asanay nefa zay malahelo asa enjeha zay de andro ahy zany nandalo ny camion teto napiomana ny sasany miala tonga municipal avany namanay tsy adalo io namanay io fa manana aretina mitaiza fa mahay mitady vola nitsakitsahana tao anatin'ny camion teo hita masony rehetrarehetra miora daholo nahita daholo reo fa malahelo ny namanay zay asa tao azay pokatsaka ny amidin'io voandalana kely whisky 10 de enjehana ve zany malahelo ny tenanay mampalahelo ny toe-tsaina misy hoy ren'ilay mpivarotra niarany herisetra ary mitaky ny tenany mba hamoahana ny zanany fa iny zanako tokana iny de iny mba mamelona anay mianakeo mandofa trano iny maninona iny de aiza hoaizany zany tsika malagasy alo le olona hivarotra fa anao inona raha le olona aiza ny sakafo aiza ny adidiny be de be de ahoana fotsiny mba jerena le olona majika le vahoaka tsy mandady arina any aninona sy any aninona zany mifetrany le olona zany tsy afaka hifamaly tsy afaka hifampiteny tsy afaka hifampiresaka nefa olona samy malagasy tokony tsy hanao an'izany izy samy malagasy ihany tsika tsika nge tsy mipetraka amin'ny tany Sénégal na France tsika eto amin'ny tany Madagasikara ka le zaza zany mila avoaka any aiza ny tapany-tanàna saiza le zaza nalefany zay ny tsy haiko mila avoaka zany mbangatahako vakitaraina avokoa ny mpivarotra rehetra ankehitriny amin'ny tsindritry ny didiny Besandry izay ataon'ireo polisy kominaly sy ny mpitantana ny komina amin'ny ankapobeny tsy vao izao nisy ny fikasihan-tanana fa saika matetitetika mihitsy toa zary ny madinika hatrany no mizaka ny tseran'ny aina fambolambany tany fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena raha ny isany hojerena miantoka betsaka amin'ny fampandrosoana nefa ny fandraisana anjaran'izy ireo na amin'ny lafiny ara-tsosialy na ara-politika na ara-toekarena nisy noho izany fampiofanana nataony coalition mouvement et leadership féministe ka vehivavy 12 avy amin'ny faritra enina eto Madagasikara no nisitraka izany mitatitra ny vaovao mialirazy lombana sy Mano Randriamalala Dimisanjato ny vehivavy hatreto no misehatra eo amin'ny resaka fitantanana ny tanàna raha ny eo amin'ny lafiny ara-politika ny hojerena isa izay ambany dia ambany raha eo amin'ny lafiny fandraisana andraikitra ho an'ny firenena no resahana antoko ny fampandrosoana nefa ny fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy misalahy amin'ny fandraisana andraikitra izay manomboka eny anivon'ny fiarahamonina any anaty fikambanana ary ho an'ny firenena ahatongavana amin'izay tanjona izay nisy ny fampiofanana eo amin'ny resaka fitarihana na ny leadership izay nositrahana vehivavy 12 avy amin'ny faritra enina eto Madagasikara ny zavatra nampiofanana ny vehivavy tao dia hoe fitarihana manova ao ihany koa le hoe fampalalana azy ny zo fototra ary indrindrindrindra ny fampiatsinana fampahefana ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny ara-piarina ara-ekonomika ara-sosialy ara-politika ary indrindrindrindra eo amin'ny fiarahamonina somary ambanimbany ihany resiko zany ara-pitantanana any amin'ny 500 ny be ny tanàna vehivavy eto Madagasikara eo amin'ny parlement anankiroa eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 eo ny tanjona nefa dia fantatrareo tsara fa tsy mety ny fampandrosoana raha tsy miara-mandraikindraikitra ny lasy ny vavy ny olana anankiray aloha dia ny kolotsaintsika amin'ny mahamalagasy atsika dia ny kolotsaina dia hoe ndany lohan'ny vavy dia taritina tanteraka any amin'ny fandraisana andraikitra izay fomba mampanao zay ao ihany koa nefa isika dia efa mialikoalika lehilahy no efa ny lehilahy zany nefa ny araka lazaiko hoe raha ohatra ka tsy mitovy ny fandraisana andraikitra ny lasy ny vavy dia mihisatra ihany ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena no tanterahana androany moa ny famaranana sy ny fizarana mari-pakasitrahana ireo vehivavy 12 avy amin'ny faritra Nalamanga, Tiana, Boendy, Atsinanana, Atsimandrefana ary Matsiatra Ambony ny sitraka fampiofanana eo amin'izay fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena izay. Ho an'ny majanga kosa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tsy misy izay tsy mikakaiky noho ny fiakaran'ny PPN na ny entana ilaina amin'ny andavanandrom-piainana amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ity tranga nataony Sam Mamonjy izay tateriny Sam Mamonjy MBS majanga ity. Tsy misy tsy mitandainy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao na ny olon-tsotra indrindra fa mpivarotra. Raha ity mpivarotra iray ity dia nanambara fa miakatra ny vidin'entana any am-Pampongady
ary tsy tia ampanjefa erery no tokony tereva amin'ny fanjakana akaiky fa na ny mpampangady izay mamaritra mihitsy aza no mampiakatra amin'ny vidin'entana. Zay no mahatonga ny aty amin'ny épicerie na aty amin'ny mpivarotra madinika manaraka an'izay vidin'entana ary manamarika fa zay no antonga azy tsy maintsy makatombony kely amin'izany setry ny fivarotra izany. Satria amin'izao fotoan'izao manko le resaka vidina PPN ne manahirany. Le PPN dia vidiana any amin'ireo mpamongady zany. Ka ny mpivarotra ne dia tsy maintsy maka azy tombom-barotra alainy avy any amin'ny mpamongady dia miankina avy any izay vidiny any amin'ny mpamongady ny varotana le PPN. Ka raha ohatra ka le PPN zany tokony hoe ny mpamongady zany no jirena akaiky hoe ahoana ny fipetraky le vidin'ny PPN ny mpamongady dia miankina amin'iny ny fivarotan'ny mpivarotra ny PPN. Fanomezana asa ho amin'ny vahoaka no tena vahaolana indrindra satria mba ahafahan'ny vahoaka miasa sy manambola eo am-pelantanany ahafahany vidy zavatra ka ninonina ny fiakaran'ny vidin'entana ka manambola izy ary ambony karamany raisiny na tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana dia moramora azy kokoa mividin-tentana manoloana an'izay fa zafa misy atito izy dia mifanohitra amin'izany ny karama zara fa miakatra vidin'entana miakatra trany nefa ny ampelantanana tsy misy. Fa ny olona eto amintsika iny le tsy fananam-bola mihitsy le vola le asa tsisy dia le olona tsy manam-bola dia manjary lasa olana ho an'ny olona zany fividianana an'le PPN. Zay aloha fahafantarako azy mezana asa ny vahoaka satria rehefa manam-bola ho an'ny olona ny zavatra rehetra rehefa manam-bola ny olona dia afaka manao izay zavatra tiany atao. Inona zany ny mesure de accompagnement sy mifanjakana amin'izao olana manjady ny PPN eto Madagasikara izao losin'izy ireo no manao propagandy VGV-7 na eto amin'ny faritra Boyna na any amin'ny faritra hafa mango fotsiny ny fizarana carte TGV izay anomesana vola isam-bolana ho an'ny vahoaka. Zay avy ny solution ho an'ny majanga makasika nyty resaka vidim-piainana sy ny PPN miakatra ity. Maresaka avy any ivelany fotafakatra hatrany amin'ny 7 degré Celsius ny hafanana ny Frantsa sy ny faritra sasany any Eropa amin'ity herinandro ity. Fantatra fa efa alana 10 hektara no maisy any Katalôna amin'izao fotoana izao noho izay hafanambe izay. Asin'Andriamalala sy Taiziniana. Zava-doza ny mitranga any Frantsa sy ny faritra Eropa sasatsasany amin'ity farany herinandro ity satria dia ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré Celsius be izao ny hafanana any an-toerana amin'ity farany herinandro ity ary tsy farany zany raha tsy ny alatsinainy ho avy izao raha ny vinavina ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro any an-toerana. Arak'izany dia ireo olona marefo sy ireo efa mahazoazo taona dia efa arahina akaiky ny fahasalaman'izy ireo nanomboka omaly raha ho an'ny ao la Frantsa manokana. Fantatra ihany koa fa efa tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'izay hafanambe miompampana izay ny ao la Frantsa amin'izao fotoana izao. Ho an'ny any Katalôna manokana izao dia efa ala 900 hektara no may avokatra izay hafanana izay. Sahirana tanteraka ireo mpamonjy voina any an-toerana satria neo tsy maty neo misy firetana vaovao any anaty ala avokatra izay hafanana be izay. Dia iny vaovao ny maresaka iraisam-pireneny tombokilasy tongavy no manakatona tanteraka ny fiarana tamin'ity anio ity. Ankasitrana fenanao nanatraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany toy ny mahazatra teny global news avy hatrany no arahinao arian'izao fampalalam-baovao izao isaky ny zoma hatoy izao kosa no anarahinao ny tantara mitohy agli ny ronan-tsary mitondra ny lohateny hoe une soirée d'enfer kosa no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS any Walna. Mametraka ny mandrapitafy indray ary tombokilasy tongavy.